dia mbola faletrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana fohy izay ifampahirizantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray ao, misaotra anao mandrakariva izahay satria isan'andro isan'andro ianao dia tsy mitsahatra manome torolalana anay na dia ao ara-ny olakorako ity izao tontolo izao ity izay feno fahoriana, tsy misy fiadanam-po, tsy misy fandriam-pahalemana, kanefa misy antony matoana apetraka ao ety amin'ity izao tontolo izao ity izay mba hatsapanay ny fitiavanao sy hahafahanay manambara amin'ny manodidina fahatsaranao, mba hanambara ihany koa amin'ity izao tontolo izao ity fa mandalo ny fiainana, fa misy ny fiainana mandrakizay izay mbola homaninao ka mba hahatonga ny olonao heritreritra tsara, tsy anjery ny andro lava, fa mba hahatonga azy tompo verina tanteraka aminao ary hitsinjo ny fiainana mandrakizay dia ny fanahinao masina indray nao ka hiasa nokatra hatrany masom-panahynay tompo, mba handraisanay fampahirezana dia tenena ray Jehovah fa mihaino bomponao ny anaranao Jesosy, amen. Falamirava-tsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Sarotra hozintsika ny fitoriana ny filazantsara satria manamarina ny teny Jesosy hoe tsy maintsy enjehana ny andreo amin'ny amiko sy ny filazantsara satria tsy afa-mialitsika fa Satana miditra ny-tsehatra mandrakariva no amin'ny fiainana ety amin'ity izao tontolo izao ity mba hitondra famitahana ho an'ny olona satria tsy zakan'ny Satana mihitsy hisafidianan'ny olona ny lalan'ny famonjena ary tafalatsaka ao anatin'izany fitaka izany izao tontolo izao. Resaka tsika ny vavaka nataon'i Jesosy hoe mivavaka aminao aray ozy, tsy ny hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiarovanao azy amin'ny ratsy, ary izay ilay fanafahana nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny nanolorany tena teo amin'ny sijaliana izay tsarovana izay fahafatesana izay amin'ny andro Paska. Misy zavatra miova kely tsy mitovy amin'izany tany amin'ny zanak'Israely kanefa ny afatra tiana ampitaina dia mitovy ihany. Zanak'Israely tafavoaka tao amin'ny tany Ekipta, afaka izy kanefa tsy tonga dia tonga tany amin'ny tany Kanana fa mbola nisy lalan-davitra tsy maintsy nozorany ary nandalo hevitra, nandalo fizahan-toetra, nandalo ady, ary izay ady natrehan'izay dia fanamboaran'Andriamanitra sy fanefena azy mba ho mendrika ho tafiditra amin'ny tany Kanana. Miala tamin'ny toerana iray dia tsy maintsy ho tonga amin'ny toerana anankiray. Taty amin'ny testamenta vaovao maty Jesosy Kristy nitondra fanafahana ihany koa ho an'izao tontolo izao, ary nisy vanim-potoana izay niresahantsika hoe tena ny Paska dia mariky ny fanafahana, hanafaka antsika ho tafala amin'ny toerana anankiray, ho afindra amin'ny toerana anankiray, fa misehatra ara-panahy indray no hijerevantsika azy. Raha ny tena marina izany eo misehatra ara-bakiteny ity izao tontolo izao ity no Egipta, ary Jesosy Kristy ny antony nahafatesana dia mba hahatonga antsika tsy ho tamana amin'ity izao tontolo izao ity izay tsy maintsy ho levonina amin'ny fotoana voatendrina, fa misy tanàna tena tsara dia ny fiainana mandrakizay izay voamaniny ho an'izay tia azy sy mino azy dia ny fanjakan'ny lanitra. Misy fifindrana ara-bakiteny izany miala amin'ity tontolo ratsy ity ho any amin'ny fiainana mandrakizay, kanefa tsika mbola velona. Inona moa ny antony nahafatesan'i Jesosy Kristy? Tsy hoe hoesorina ety amin'ity izao tontolo izao ity araka ny vavaka izay nataon'i Jesosy Kristy hoe vavaka aminao aray, tsy ny hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hierovanao azy amin'ny ratsy, satria inona ny amin'izao tontolo izao? Filan'ny nofo, filan'ny maso, nirehaka momba an'izao fiainana izao. Izany zavatra hita ety amin'ity izao tontolo izao, ny zavatra ara-nofo, ary ny tanjona kendren'i Jesosy Kristy mba hahatonga antsika ho afaka amin'ny fanandevoza amin'ny zavatra ara-nofo, mba hanakarantsika ny zava-panahy, ka ilay fanafahana indray afaka amin'ny tsy fahalalana, afaka amin'ny fomba ratsy n'izao tontolo izao, fa todika eo amin'Andriamanitra, ary eo amin'Andriamanitra no misy ny fanafahana, ao amin'Andriamanitra no misy fiadanam-po samy eto amin'ity izao tontolo izao ity aza. Hafa ny olona matoky an'Andriamanitra ary hafa ny olona tsy matoky an'Andriamanitra, hafa ny olona mandeha amin'ny fahamarinana, hafa ny olona
tsy mihazona ny famarinana araka ny ambarany any amin'ny Malaky dia sao ny voasoratra ao toko 7 ny 7:20 sy 9:20 hoe ary ho rakotra sy ho ahy ireny ozy amin'ny andro izay ho tendraiko Jehovah tompony maro ary ho anitra azy aho toy ny olona antra ny zanalahy izay manompo azy ka dia ho hitanareo indray ozy ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra misy tontolo anankiroa na dia samy eto amin'ity zao tontolo zao ty aza dia ny tontolo izay miaina amin'ny fafinaretana ampy ny amin'izao fiainana izao manome vahana ny filany nofo filany maso ndreka momba an'izao fiainana izao ny fitiavam-bola ny fitiavan-karena ary misy ny tontolo anankiray miaraka amin'Andriamanitra dia ny fandehanana ny famarinana tsy mifikitra amin'ny zavatra ho levina ety amin'ity zao tontolo zao ty fa mibantsina kosa ny fiainana mandrakizay ary zay ilay fanafahana na dia samy miaina ety amin'ity zao tontolo zao ty aza fa tsy araka ny eritreretin'ny olona hoe ny zanak'Israely niala tany amin'ny tany Egipta dia tonga any amin'ny tany Kanana dia hoe hiala eto amin'izao tontolo zao ty isika dia ho afindra any amin'ny planeta hafa fa eto ihany isika fa ny fomba fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ty no miavaka araka ny teny Jehovah hoe hitanareo ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka ozy manao an'Andriamanitra sy ny tsy manao an'Andriamanitra zany hoe eto amin'ity zao tontolo zao ty no ahitanao ny olo marina eto amin'ity zao tontolo zao ty no ahitanao ny olona meloka eto amin'ity zao tontolo zao ty no ahitanao ny olona manompo an'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ty koa no ahitanao ny olona tsy manompo an'Andriamanitra samy hafa ny fiainan'ireo kanefa araka ny resahantsika miaina amin'ny vanim-potoana farantsika ary izay vanim-potoana faran'izay na tonga an' Jesosy nampitandrina hoe mitandrema fandro hisy sy hamitaka anareo ary dehibe ny famantarana naseho an' Jesosy fanjakana hiady amin'ny fanjakana firenena hiady amin'ny firenena mangatsika ny fitiavany maro no tsy fankataovan-dalàna hisy horohorontany aretina ary mosary amin'ny firenetsamihafa zany ny zavatra nambaran'i Jesosy Kristy misy ny mpamitaka eo anatrehan'izay ary ny zavatra nambarany taty amin'ny Timoty 2 dia ny 7 dia ny 1 ka hatramin'ny 5 vakitsika fa misy antony mahatonga an'izay rehetrarehetra araka ny resantsika tamin'ny farany hoe raha ny tena marina nge tsy avy amin'ny olona no mahatonga an'izany fa vokatry ny fitaka atao amin'ny Satana satria tsy tiany Satana mihitsy ny hiaina ao anatin'ny filaminana ny hiaina ao anatin'ny fiadanana hiaina ao anatin'ny fahafantarana an'Andriamanitra tsy tiany Satana mihitsy ny hizoran'ny olona ao amin'ny lalan'ny famonjena tsy tiany Satana mihitsy zany ny andraisan'ny olona fanapahan-kevitra hoe tena tsy ho tamany ety amin'ity zao tontolo zao ty fa hieritreritra ny fiainana mandrakizay fa fitahany Satana kanefa eo anatrehan'izay izy dia mamitaka ary izy tsy miditra amin'ny vatana hoe tena miseho vatana amin'ny olona ety amin'ity zao tontolo zao ty fa miasa ao anatintsika zanak'olombelona izay marivo salosana minitsy mijery ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra ka matoky ny fitaka nataon'ny Satana dia manjary mampiorona ny olona amin'ny zavatra ho levina ety amin'ity zao tontolo zao ty dia manjary tonga amin'izay ny fahataterahan'ilay teny nambaran'i Jesosy Kristy hoe tena lasa mihamangatsika ny fifankatiavan'ny maro noho ny tsy fankataovan-dalàna tsy misy fitiavana intsony ao anatrehan'izay kanefa Jesosy ny teny hoe mitandrema ndreo hisy hamitaka anareo fa maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo zao raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy indro aty Kristy aza mino nareo fa maro no avy amin'ny anarako ary misy lilaza mihitsy fa izaho no Kristy fitaka zany araka ny resantsika hoe tsy misy tsony ange olona hamitaka ka ilaza ny tenany hoe izy ny tonga mpamonjy fa mampiasa ny anaran'Andriamanitra izy satria misikitra amin'ity zao tontolo zao ty vola arena ny voninahitra ny fahefany ny ankamaroan'ny olona ka ampiasany le anaran'Andriamanitra mba hoentina handresena lahatra ny olona mba hiorona amin'ity zavatra ho leviny ty dia manjary tsy mahatakatra tsony le zava-panady amin'ny fiainana mandrakizay kanefa ahoana ny fomba ataony amin'izay vanim-potoana izay tsy mandeha araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia araka ny ambarany aty amin'ny Timoty 2:7
andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy sika hoe faoko fantatrareo zao a fanamparany ihany de sy andro mahory a fa ny olona tia tena ho tia vola mpandoka-tena mpiavinavina amin'ny teny ratsy a tsy manoro raisy reny tsy misaotra tsy manaja zay masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahonim-po lozabe tsy tiany tsara mpamadika kriana bebebo tia ny fafinaretana mihoatra ny fitiavany an'Andriamanitra ozy a manana miendrika mitre-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny a reny kosa de alavilo zany hoe raha misetsika ivelany de ohatrany hoe mahafantatra an'Andriamanitra ohatrany hoe mino an'Andriamanitra ohatrany hoe matahotra an'Andriamanitra ary eo amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataony de ny anaran'Andriamanitra no ampiasainy mba hoentana amitahana ny olona no tombontsoa zay tediaviny ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary zay ny tokony hitandremana am'izao vanim-potoana zao ary araka ny nambarantsika hoe inona no mahatonga an'izay fitaka ataon'ny satana any amin'ny Petera faharoa toko faharoa mbola manamafy izany keo Petera ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo zay ny zavatra hita ary tsy eo amin'ny sehatra ara-panahy fotsiny fa ny tena mampatahotra angedy zao tafiditra mihitsy eo amin'ny ivony fitoriana filazantsara kanefa lasa makatahaka an'izay keo amin'ny sehatra ranofoko ny mpivavaka raha ozy zao ny zavatra kendreny ahoana moa ny tsy hanao an'izany eo amin'ny sehatra ranofo jereo tsara ange eo amin'ny sehatra ranofo eo amin'ny resaka toko politika raha ny tena marina de fampiorenana ny olona amin'ny zavatra olevina ety amin'ity zao tontolo zao ty ohatrany hoe tena fahavedavedana eo anatrehan'ny olona hoe mandeha maka marika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ohatrany heveriny olona fa indray mandeha isan-kerinandro any am-piangonana fotsiny no iresahana ty tenin'Andriamanitra ty fa tsy iainana andavanandro tsy miaina arak'izay ny olona fa ny zavatra mitranga nefa eo amin'ny fiainana andavanandro ampiasany ihany nefa le anaran'Andriamanitra ndresena lahatra ny mpivavaka no ninony no ny fitiavan-tena no ny tombontsoa tediaviny le mahizao ny olona no zava-dehibe eo amin'ny fiainana zay toe-panahy nasesika ny devoly ao anatin'ny olona ka mahatonga korotana am'izao vanim-potoana zao Petera faharoa toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo fa nisy mpaminany sandoka ozy teo amin'ny olon'ny Israely ary isy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo zay atonga mangingina sain-diso mahavery ary andany tompo zay nividy azy ary atonga fahaverezana tampoka ho an'ny tenany io tsy mipetraka fotsiny eo amin'ny sehatra ara-panahy mpaminany sandoka zany ake de mpamitaka ary mpampanantena zavatra tsy ho tanteraka akory mampiasa ny anaran'Andriamanitra mba hoentina hamitana de eo ambany eo mahafantarantsika ny toetrany andiny faharoa maro no anaraka ny fijejojejoana ozy ka ireny no tena nandratsy ny lalàn'ny famarinana ary amin'ny afatratry ny fitiavany arena ozy no hanaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka fa efa ela zay no tsy nijanonjanonany ny fitsarana ireny ary tsy rendremana ny fahaverezany amin'ny afatratry ny fitiavany arena mampiasa ny anaran'Andriamanitra fa izy tsy mieritreritra mihitsy hoe tena misy fiafarany ange ny zavatra rehetra Andriamanitra ny tompo marika amin'ny famaliny favoriana fotsiny amin'ny zavatra ety amin'ity zao tontolo zao ty de inona ny vokany de manjary tsy matahotra an'Andriamanitra kanefa mampiasa ny anaran'Andriamanitra ary io no tena mampatahotra matetika nresantsika teto ny afatra tany amin'ny mpitoroteny ny afatra atao amin'ny mpitoroteny zay efa hitatsika mpitoroteny toko valo andiny faha 1 ka hatramin'ny andiny fahatelo 12 lasa tsy matahotra an'Andriamanitra tsony ny olona satria ny androany no hitany fa ny rapitso ny vokatry ny zavatra ray tanterahany tsy eritreretiny tsony fa ny zavatra rehetra atao nge de misy valiny avokoa de zao ny voalaza ny mpitoroteny toko fahavalo andiny faha 1 ka hatramin'ny fahatelo 12 saingy tsy tanterahana vetivety ozy ny famalina ny ratsy atao de zany no kirizan'ny fony ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy eny fa na de manao ratsy injato aza ozy ny mpanota ka ela velona ihany de fantatro fa isoa an'izay matahotra an'Andriamanitra de zay matahotra eo anatrehany fa tsy isoa ho an'ny ratsy fanahy fa itony ny alika izy ka tsy aritrela satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra misy vanim-potoana amalian'Andriamanitra ny olona tahaka an'izany satria na ny zavatra mitranga araky ny ambaran'ny Petera hoe amin'ny afatratry ny fitiavana reny ozy
no anaovan'ny varotra anareo izy amin'ny teny mamitaka, mivarotra ohatra ny hafahafa ndika mivarotra mamitaka mandainga, ary efa elany tsy nijanonjanona ozy ny fitsarana ireny ary tsy rendremana ny fahaverezana, zany hoe misy fotoana voatetrin'Andriamanitra hamaliana ny olona. De io no resahantsika hoe teny soratra masina Paoly de miteny an'izany, tsika ozy tsy miady amin'ny fomandràna fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra, ka na de eo ara zay hoe olona ratsy mpaminany sandoka, mpampianatra sandoka mamitaka, tsy tokony hakanana fankalanitsika, fa inona no mahatonga an'izay? Mifanaratsy eny amin'ny rivotra, tsy fantatry ny olona, tsy manadiady izy hoe toe-tsaina manahoana no mahatonga azy manao an'izay, fa io satana io hoe mamitaka e, mivarotra izy e, mandainga izy e, mampanantena zavatra pokaty izy, mavita zava-magaga izy e, ary mampiorina ny olona amin'ny zavatra ho levina ety amin'ity zao tontolo zao ity. Ary zao andro faran'izao no tena esany mba hitondra famitahana ho amin'ny olona, ary eo no tena tokony ho tandremana. Zay no nahatonga le Jeremia 7:20 zay niresahantsika tamin'ny farany hoe ny toem-panahy tokony hananany vahoakan'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao de ny mivavaka, araka ny tenin' Jesosy hoe zaho mivavaka aminao ray tsy ny hampiala azy amin'izao tontolo zao, fa ny mba hierovanao azy amin'ny ratsy. Babo eto amin'izao tontolo zao tsika, marina fa maty Jesosy Kristy, de mety hitenitsika hoe ahoana tsika milaza fa hoe ho afaka, ataoko afaka manao zay tiana atao e, fa ny antsika teto zany satria ho an'izao tontolo zao nahafatezan'i Jesosy, ka na mino na tsy mino ny olona de olona afaka manao zay tiany atao, fa ao anatin'le tombon'androm-pahavelomana zay omen'Andriamanitra no andrasan'Andriamanitra hoe heverina aminy ve, olona afaka tsika, fa tsy afa-miala amin'izao tontolo zao, fa miavaka fotsiny hoe ny tena olona afaka de olona manompo an'Andriamanitra, olona mandeha marina fa tsy meloka, zay ny olona afaka, na hatsapa ny tombam-bidiny famonjena nataon'i Jesosy no nahafatesany. Ka raha eto amin'ity zao tontolo zao ity tsika babo eto amin'izao tontolo zao, mety hafahafa amintsika miteny amin'izany, na eo amin'ny firenentsika malagasy babo andeha veto tsika, ao anatin'ny fiangonantsika zay tsy mihazona ny marina andeha avao tsika, ao anatin'ny ankohonantsika zay manjeny ny andro lava mandeha avao tsika, ka na de tsy afa-miala ary tsika tsy afaka misaraka amin'ny fianakaviantsika engeny, ary tsika koa manana ny fiangonantsika tsy afaka hoe hanapa-kevitra hoe hiala ao anatin'ny fiangonantsika fa tsy maintsy mivavaka tsika, fa misy zavatra manandeha vao, fa rehefa mahafantatra an'Andriamanitra de afaka amin'izay fanandevozany tsy fahalalana, tsy fahafantarana an'Andriamanitra zay, de misy fiadanam-po ao anaty, satria manantena ny fiainana mandrakizay, kanefa na izany azy de mampieritreritra ny tenin'Andriamanitra. Jeremia 7:20 ny andininy fafito hoe ka tsao zay adanany tanàna zay nampandehanako anareo ho babo, zany hoe ao amin'le toerana nametrahana atsika, mamatotra atsika eo amin'ny sehatra ara-nofo, ao amin'le toerana anjakan'ny filan'ny maso, ny filan'ny nofo, ny rehaka momba an'izao fiainana zao, inona ny tokony atao? Ny tokony atao de hoe ka tsao zay adanany tanàna zay nampandehanako anareo ho babo, ary mivavaha amin'i Jehovah ho azy, raha miadana izy de mba miadana koa ianareo. Fa firy ny olona ny tena mivavaka, firy ny olona ny tena miaraka amin'Andriamanitra, firy ny olona manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Zanak'Israely ange tamin'izany taon'izany tena ohatrany hoe tena ahoana koa moa mivavaka amin'ny tanàna zay manandevo ahy, kanefa zay miafatry Jehovah mivavaha, na de hita ara fa zao ny toe-javatra misy eo anivon'izao tontolo zao, eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiangonana misy atsika, eo anivon'ny fianakaviana, inona ny tokony atao? Tsy mena tsiny e, tsy tena finiavan'le olona ange zany, fa voafitaka izy e, noho ny ataon'le ratsy, noho ny ataon'ny satana, de inona ny tokony atao? Tsy miady amin'ny nofo aman-dratsika fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra de mivavaha mba hiratra ny masony, ka hita le fahavalo tokony iraisa-po iraisa-tsaina hiadivana de mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Tsy hitan'ny olona zay fahavalo zay, de inona ny zavatra mitranga? Miamangatsika ny fitiavan'ny maro ozy noho ny tsy fankatavana lalina, de lasa tsy ady amin'le fanaratsy eny amin'ny rivotra amin'ny satana, fa ady amin'ny olona samy olona. De io ny tsisy ny fandriampahalemana e, satria fitahany devoly kanefa taon'ny devoly kosa mba tena hivavaka izy, ampiasa ny anaran'Andriamanitra mba hoentina hamitaka, de tonga am'le teneniny
petera hoe amin'ny afatratry ny fitiavanarena ozy no anaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka. Ary io no fitaka ataony devoly. Miaina amin'ny vanim-potoana farantsika ny zavatra tokony tsarovatsika nge ireo devoly satana ireo dia anjely miaraka tamin'Andriamanitra nanany toerany sy ny maroboninahitra nananany tamin'izany vanim-potoana izany nitahiry ny fahazavan'Andriamanitra tany amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa niodina tamin'Andriamanitra dia voaroaka tany. Ary rehefa voaroaka tany izy dia fantany tsara mihitsy ny zavatra miandry azy, fa izy nefa tsy manana toe-tsaina hibebaka mihitsy. Dia izao ny voalazan'ny Apokalipsy 12 mba hisaintsainantsika eo anatrehan'izany, mba hitandremantsika aza miady amin'ny hofamandraha, aza miady amin'ny olona namanao na inona n'inona mety ho heverina fa toetra ratsiny, fa tokony hanam-pitiavantsika dia hiaraka hiady amin'ny alalan'inona, amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara manokatra ny masom-panahin'ny olona ny amin'ny fitaka manjo azy, fa misy fanaratsy eny amin'ny rivotra mamitaka izay mampiorina ny olona amin'ny fitiavaka reny ety amin'ity zao tontolo izao ity. Dia lasa ny anavin'Andriamanitra nataony fitaovana azahoana izany. Dia ry amin'ny Apokalipsy 12 ny 12 dia izao ny voalaza ao: noho izany ozy mifaliry lanitra ozy sy anareo izay monina ao aminy, loza ao amin'ny tany sy ny ranomasina ozy, fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe sady fantany fa kely sisany andro. Voaroaka tany an-danitra tonga eto manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany andro, ary noho izay mandrovo tsy izy amin'izao vanim-potoana izao dia mamitaka ny olona. Dia noho izany tsy manatsina nge le olona, indraindray le olona tena le voninahitra vola arena ny tena tediaviny, ary irery havany zany rehetrarehetra zany, nefa izy ny tena mampalahelo indrindra satria nahoana ataony devoly sambobelona eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay, ho tehirizina ao amin'ny fahaverezana amin'ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra mba hijaly mandrakizay mandrakizay. Vao antsika kosa zay fa nahatsapa ny fanafahana nataon'i Jesosy Kristy, na dia eto amin'ity zao tontolo izao ty aza efa mivavaka Jesosy, mivavaka aminao aho ray ozy, tsy ny ampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hirovanao azy amin'ny ratsy. Zay ny tokony hivavaka sandraritsika, arovy amin'ny ratsy aho, arovy amin'ny ratsy ny fianakaviako, arovy amin'ny ratsy ny fiangonako, arovy amin'ny ratsy ty fireneny ty, fa na ianao naoka manokatra amin'ny masom-panahin'ny olona tsiraray avy, mba tsy ataony ny devoly sambobelona ka hifikitra amin'ny zavatra ho leviny ety amin'ity zao tontolo izao ty, zay mahatonga ady maro isan-karazany. Zany ny vavaka tokony ataontsika. Ary zay le andrasan'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:20 mba hiadanany katsaozy zay hiadanany tanàna zay nandefasako anareo ho babo, mivavao an'izany tanàna zany ozy, mba hiadana izy dia mba hiadana koa nareo. Dia matoky sy mianao fa iova ny fomba fijerintsika, tsy hanameloka ny olona zay heverina fa mizotra amin'ny tsy fahamarinana. Mampalahelo ange ny zavatra tsy maintsy efarany, fa io tsy vitany hoe any amin'ny fiainana mandrakizay fotsiny hizotra ao amin'ny lalan'ny fahaverezana, fa na ety amin'ity zao tontolo izao ty aza misy fotoana voatendrin'Andriamanitra hamalina ny olona araka ny ratsy izay vitany, tsy mbola miala eto fa saingy tonga amin'le tena mpitory tena saingy tsy tanterahana vetivety amin'ny famarina ratsy atao no izay manakerizan'ny olona amin'ny fanaovan-dratsy. Tsy takany intsony satana zay ao ambadika zany rehetrarehetra zany tokony anana famindram-potsika, anana onena mijery ny faratsiana manodidina antsika dia mitaraina taka nipetraka eo amin'ny toeran'ireny olona reny dia misolo an'ireny olona reny, mandoalika mihitsy mba tonga famelan-keloka ao an'ireny olona reny dia sokafansaina mampanahiny mba hiverina ao amin'Andriamanitra satria lozany natampo zavatra miandry azy raha tsy tonga saina amin'izany izy. Voninahitra amin'Andriamanitra rery any vavatsika. Sotranao Jehovah Andriamanitra ray no miteny mandray izay tonga taminay, ataoko sy mino fa hiasa mikerenao manay isa mba tan'olona tsiraray avy mba hahaizanay mandray ny andraikitra napetraka ao dia hivavaka ao amin'ny tanàna sy nandefasana ho anay ho babo mba hiadanany. Dia matoky sy mino tompo fa ny fanahinao mitaridalana ny isambatan'olona mba hizotra amin'ny lalan'ny fanarinana dia mbola mangataka mandrakariva Jehovah Andriamanitra ray ho an'ity firenena malagasy ity, mamindrafo aminy mamelany eo
mangataka ho amin'ny fiangonana rehetra diso lalana mamelany heviny rehefa ireo marina izy mangataka ho an'ny misy avatan'olona tsiraray avy ny ankohonana mamindra fotompo mataovy miavaka ty firenena malagasy ty mbo firenena matahotra no dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy. Amen. Manao velomitsika amin'ny anaran'i Jesosy a, namonina ny fahasoavana sy ny fiadanana tompo amintsika mandrakariva.